ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Faly miara-mantsika rehetra mpanaraka izao mofinaina izao ry havana fa noho ny famondram-pon'Andriamanitra dia afaka miombina eto isika amin'ity zoma maraina ny 17 ny volana Jona taona 2024 ity. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria notantanany sy novombininy narovany tamin'ny alina ka dia izao tsika tafavory soamantsara izao indray manaraka izao fandaharana mofinainantsika izao. Mbola mibanjina ny lohahevitra hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo isika ry havana amin'ity volana Jona ity, koa andesika ry havana hiaraka hidera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo 170 amby 100. Haleloia! Midera Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Amen. Hiara hivavaka isika hametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'ny Tompo. Midera sy mankalaza anao izahay ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra. Misaotra anao izahay satria noho ny fitiavanao dia indreto velonaina izahay afaka miaina indray, nomenao fofinaina mahavelona ka afaka manaraka izao mofinaina izao. Misaotra anao ihany koa tamin'ny arovanao anay tamin'ny alina mangina iny, alina izay fanjakan'ny fahamaizinana ary dia nefa nomenao torimaso mamy izahay ko ankehitriny dia tafavory soamantsara indray. Tompo, na dia izany aza dia tsy mendrika izahay satria manao izay ratsy mandrakariva eo anatrehanao ary ianao dia efa niteny fa raha vatany voafoa izahay dia efa tsy misaina afa-tsy ny hotakoa mamondrafo aminay araka ny halehiben'ny famondramponao ary dia vonoy ny fahotanay teo anatrehanao. Sasao madio izay Andriamanitra mba ho afa-keloka ary amin'ny roa fo madio izay ka havaozy orina marina aminao ny fanahinay izay aty anatinay. Mino izay Jesosy fa mamindra fo sy mamela heloka anay ianao. Mino izay Jesosy fa miaino anay mandrakariva ianao. Ko ankehitriny aza dia apetraka feno eo am-pelantananao indray izao fotoana izao ary dia manatrefeno anay Tompo ka raha koa fofananao masina izahay amin'ity anio ity dia meteza hiaraka aminay mandritra izao tontolo andronay izao. Misaotra Jesosy malalo amin'ny anaran-tsoinao Kristy mahavonjy no hanankiana anay ny fotoana rehetra eo am-pelantananao. Amen. Hiaraka hamaky ny mofinaina izay voalahatra ho vatsim-panahintsika an'ity isika ry havana dia araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 7:20 ny 2:12 ka hatramin'ny 2:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny mpianatra 12 lahy dia nakany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany. Ary noho ny nahita azy izy dia niankohaka fa ny sasany ny anahana. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ho fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Iray amin'ireo apôstôly Matio izay manoratra an'ity boky ity ary izy moa izao no nanoratra ny boky araka izay ambaran'ny Baiboly. Mpamory rehetra no asany talohan'ny antsoiny Jesosy azy ary dia anisany
ireo vavolombelona nahita sy nanatry maso ny toe-javatra izay nisy sy nitranga tamin'izany fotoana izany izy. Raha adiny antsika koa ny boky izay nosoratany dia manambara ny Maha-Andriamanitra an'i Jesosy izy. Ny zava-nisy eto izay nitranga dia taorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia naniraka ny mpianatra, naniraka ny apôstôly 12 izy ho any amin'ny tendrombohitra any Galilia. Alohan'ny nandrahan'ny tompo ny apôstôly dia mbola nasainy aloha ireo apôstôly ireo tonga any Galilia. Irahan'i Jesosy ny apôstôly hanao asa lehibe. Ary dia mialohan'izany anefa dia nomeny tso-drano ireo apôstôly ireo. Tsy avy hatrany dia niteneniny hoe tonga dia mandehana fa mbola nasainy tonga nivondrona niaraka izy 12 niaraka tonga tany ary dia nomeny tso-drano hanatanteraka ny asa satria nirahan'ny tompo izy ireo. Raha vatany vao nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia tsy nihaona tamin'ireo apôstôly ireo akory fa ireo mpianatra vitsivitsy izay nandeha tany amin'ny fasana dia efa nolazain'ny anjely ary norahan'ny anjely hoe mandehana ny Galilia ianareo araka izay efa nolazainy fa any no ahitanareo ny tompo. Dia tany amin'ny tendrombohitra tany Galilia izy ireo no nihaona amin'ny tompo araka izay voasoratra ato amin'ity filazantsarany Matio ity. Jesosy dia manana fahefana tanteraka ary izay no anambarana Matio azy fa Andriamanitra izy. Andriamanitra irery aminy ry havana no manana ny fahefana ary izany fahefana izany dia ampiasainy. Alohan'ny karany any an-danitra nefa dia nanavatra naniraka an'ireto apôstôly reto izy. Naniraka an'ireto apôstôly reto izy ry havana hanatanteraka asa lehibe tokoa satria hanao mpianatra ny firenena rehetra. Ry havana isika rehetra ihany koa dia nantsoin'ny tompo ary irahany tahaka ireto apôstôly reto fa izany nge no mbola antony izao fahavelomantsika izao. Izany no mbola antony ananantsika ny fofinaina mahavelona na antony izao famindrampon'Andriamanitra amintsika izao ry havana. Dia misy asa izay mbola tsy tanterakitsika dia azy fanaovana mpianatra ny firenena rehetra. Kanefa dia tadidio fa amin'izany dia tsy tonga ianao dia andeha fotsiny hanatanteraka ny asa. Na ihany koa ianao ilaza hoe tsy izaho nge no nantsoina ho amin'izany asa izany fa ny apôstôly tsy ary hafako fa isika rehetra izay nanaiky fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ny fiainantsika nandray an'i Jesosy Kristy. Isika rehetra izao dia nomeny ny tompo an'izany andraikitra sy asa lehibe izany fa tsy avelantsika ho amin'ny apôstôly rery ihany izany fa isika ihany koa dia manohy ny asa izay nataon'ny apôstôly ary izany no mbola mahatonga ny filazantsara mandrak'androany dia mbola tonga etỳ amintsika ary dia izao tsy hoe koa rehefa tonga etỳ amintsika etỳ Madagasikara ny filazantsara dia ampy izay fa ny olona rehetra no tian'ny tompo ataontsika ho mpianatra. Izany hoe tsy mandre ny filazantsara ihany fotsiny no tian'ny tompo ataontsika fa inona ihany koa mampianatra ny olona, mampianatra ny Jesosy Kristy fa tsy mitory sy manambara ihany fotsiny ary tsy mora izany mampianatra izany. Tsy mora izany asan'ny fampianarana izany ry havana ary ho an'ny mpampianatra dia mahafantatra tsara fa tsy mora izany asa izany. Ka izany indrindra no nahatonga amin'ny tompo izay manome ny fahefana ary rehefa nanome ny fahefana ny tompo
dia nomeny antsika ihany koa ny fanahiny. Nomeny toetra aty anatintsika ny fanahiny satria asa lehibe, asa goavana, asa masina no asa ataontsika dia ny amin'ny fanaovana mpianatra ny firenena rehetra, ny olona rehetra izay tiany Jesosy Kristy ho vonjena. Tsy izaho sy ianao irery ihany fa ireo olona izay mifanerasera amintsika andavanandro ireo dia tiany Jesosy ho vonjena ireo na iza tsy ankanavaka izany ry havana. Ary izany no asa lehibe izay tena miandry antsika. Koa aza misalasala ianao mandehana amin'izao herinao izao, ny hery ny fanahy masina izay efa nampitoerin'ny tombony taminao, izay efa noraisintsika tamin'ny Pentekosta vao avy nankalazaintsika ny andro nahatsiarovana izany. Fa io fanahy masina io, ilay hery ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra tsy amin'ny fisalasalana. Raha mijery ny tantara isika ry havana, rehefa nirotsaka tamin'ireo mpianatry ny tompo ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta dia inona ny zavatra nitranga? Nanana hery izy ireo, nanana fasahiana lehibe, nahafahany tory sy nanambaran'i Jesosy Kristy. Tsy natahotra ny mpisorona intsony izy, tsy natahotra ny jiosy intsony izy, tsy natahotra ny fariseo sy ny mpanorandalàna intsony izy ireo, fa dia satateraka ary dia sahatraminy hoe fahafoizana ny ainy ho an'izany asa masina izany. Tsy fantatro ry havana ny ianao izay miaino amin'izao ora sy fotoana izao io, tsy fantatro hoe efa mba saintsainao ve izany adidy masina sy andraikitra lehibe izay nomen'ny tompo anao izany, sa ve dia noraisinao fotsiny ilay filazantsara ka tsy nampianarinao ny olona, tsy nambaranao ny olona fa dia ianao no nandray dia nitazominao anao? Tsy izany ry havana ny tian'ny tompo ataontsika, tsy izany fa ny tory hampianatra. Ary izany mampianatra izany tsy hoe manambara indray mandeha ianao dia tafita any amin'ilay mpianatra ny zavatra tianao hatongavana. Tsy izany ilay fampianarana ry havana, fa tena hoe manefy ny olona tsirairay mihitsy. Ary izay mbola tsy ampy amintsika. Tsy ampy fotsiny hoe ianao tonga any am-piangonana, tsy ampy fotsiny hoe tonga anao tany am-piangonana ilay olona izay nasain'ny tompo hitorianao filazantsara. Tsy izany ry havana, fa mbola misy ilay adidy sy andraikitra dia ny mampianatra azy. Ka noho izany ry havana, ireo olona izay nitaontsika ho an'i Jesosy Kristy, ireo olona izay nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy dia mbola ananantsika adidy sy andraikitra eo anatrehan'ny tompo. Dia ny fampianarana anazy, ny fanefenana azy ho tena zanak'Andriamanitra tokoa, ho tena mpanaradian'i Jesosy Kristy tokoa. Ka noho izany ry havana, aza mitaritrehitra fa mbola antony izao ahatongavantsika ahazahoantsika n'izao famindrampon'Andriamanitra izao dia izao hoe mbola tsy vita izany asa izany. Mety ianao nandehananao tafika masina fotsiny dia faly ianao satria maro ny olona nanolo tena, fa aiza ho aiza ny adidy sy andraikitra izay nitanterahanao tamin'ny fanohizana, ny fampianarana anazy ho tonga mpianatry ny tompo. Ary Jesosy dia niteny mihitsy, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny batisa izay fantatritsika tsara ry havana fa anisany fampidirana ny olona iray ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy mbola ampianarintsika ihany koa, ampahafantaritsika ny amin'ny Jesosy Kristy, fa tsy hoe vita batisa ny olona iray dia mijanona hatreo, tsy misy intsony ny asa fanohizana. Tsy ary havana, fa raha ny zavatra izay napetraka Jesosy tamin'ireto mpianatra ireto dia ny mbola hanohy, hanatanteraka ny asa izay efa nataony Jesosy, dia efa nanomboka ny asa, ary ireto mpianatra ireto kosa dia irahiny hanohy, irahiny hampianatra ary handeha fa tsy hipetraka. Ka noho izany tsy nataontsika hijanona amina toerana anankiray, hijanona ao anaty rindrina efatry ny fiangonana fotsiny, fa mandeha mihitsy isika ry havana satria eny amin'ny fiarahamonina manodidina misy antsika dia maro ny olona izay tsy tafiditra any am-piangonana, maro ny olona izay tsy mbola ny anatin'ny fiangonana, kanefa dia tsy hitantsika ireny. Jerentsika fotsiny amin'izao ireny, nefa ry havana aza adino fa izao i Jesosy Kristy dia efa nanome antsika ny fahefana
tahaka an'izay fahefana nomeny an'ireto mpianatra ireto, dia nomeny fahefana isika nantanteraka an'izany asa lehibe izany, dia ny fampianarana ny olona rehetra. Ary mety izay ngery havana ny mbola tsy mahatonga an'i Jesoa eny amin'ny raolanitra, mbola tsy tonga mpianatra ny olona rehetra araka ny fikasany. Fa Jesosy Kristy ry havana tadidio, fa raha izy nakarina any an-danitra, izy niakatra any an-danitra, dia izao hoe mbola manatanteraka asa izy hatramin'izao tsika miteny izao. Mifona ho aso anao eo anatrehan'Andriamanitra iray, eo an-tananankavanan'Andriamanitra iray, dia mifona ho aso anao andro aman'alina izy. Ka raha izy Jesosy Kristy, izy Andriamanitra aza ry havako, mifona ho aso anao isan'andro isan'andro, dia maika ve fa isika izay nametrahany hafatra, isika izay nofidiny ka irahany hanohy ny asany, aiza ho aiza isika, aiza ho aiza zasy anao mahavita nataon'ny Tompo ve isika ka isan'andro 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 dia manantanteraka an'izany asa fitoriana, asa fanaovana mpianatra ny firenena izany, sa isan-kerinandro, sa impiry isan-kerinandro mba vitantsika ry havana. Matoa amin'ity an'ity ampahafantarin'ny Tompo antsika izao hafatra lehibe izao, dia tokony samy andinika isika tsirairay avy, aiza ho aiza eo amin'ny fiainantsika, aiza ho aiza eo amin'ny fotoanantsika, mba nanatanterantsika an'izany asa izany. Dia tadidio tsara fa izy aza isan'andro isan'andro miasa andro aman'alina ho aso anao. Dia isika ve dia tsy hahavita hanatanteraka an'izany hafatra izany ihany koa ry havana? Aoka samy andinika isika fa ny Tompo dia nanome antsika izao tombom-pahasoavana izao ny amin'ny hanatanterantsika ny hafatra lehibe, ny iraka lehibe, ka dia meteza ianao ho fitaovana maranitra eo am-pelantanan'ny Tompo amin'izao herinao izao, amin'izao taonanao izao, amin'izao fahaizanao izao, amin'izao zavatra misy eo am-pelantananao izao, dia izao hoe omeo hanatanterana izany asan'ny Tompo izany, ny herinao, ny fahaizanao, ny fahavelomanao, dia hanatanterao ny asany, ny fanohizana ny asany, satria mbola maro, tena maro ry havako ny olona izay mbola tsy hain' Jesosy Kristy, maro ny olona izay miditra ao amin'ny fiangonana izay ivavahantsika io, fa ny fony tsy hain' Jesosy. Reny dia tian'ny Tompo esahanao andro aman'alina, tian'ny Tompo reny mba ho tonga anao ho mpianatra, ka ianao izaho sy ianao no vidiny hanatanteraka izany. Koa aza misalasala intsony ry havako, aza mangatakandro intsony, fa omeo an' Jesosy ny andronao, omeo an' Jesosy fotoananao, ny herinao, fa izy ange mombanao izay nenteniny, indro aho momba anareo mandrakariva hozy izy, momba antsika izy amin'izany asa izany, miaraka amintsika izy, fa tsy ny herintsika irery akory no ahafahantsika manatanteraka ny asa izay nandrany, fa eo ihany koa ny fombany antsika, dia nomeny antsika ny fanahany, dia ny fanahy masina izay mitoetra aty anatintsika, ary isika rehefa feno an'izany fanahin'ny Tompo izany dia manao tahaka an'ireto apôstôly sy mpianatra ny Tompo reto, manana fahasahiana amin'ny fanambarana an'i Jesosy Kristy, manana fahasahiana amin'ny filazantsara, tsy manana tahotra na ny kely aza, ary noho izay fanahy izay mitoetra tao anatin'ireo apôstôly ireo, dia tonga taty amintsika ny ry havako ny filazantsara, ary asain'ny Tompo mbola tohizantsika izany, ka eraka ny vazantany efatra dia ilain'ny Tompo hanaparitahantsika izany filazantsara izany. Koa meteza ary ianao hanatanteraka ny iraky ny Tompo, fa izany mbola antom-pahavelomanao, izany mbola antom-pisinao eto amin'ity tany fandalovana ity, izay mandalo tokoa ny eto ry havako, fa ilay mandrakizay ianao, izay omanin'ny Tompo anao dia fiadanana, izay fahafeno fahasambarana omanin'ny Tompo anao rehefa miala ety ianao. Koa tsy aleonao ve mifidy an'izany toy izay manahaka an'izao fiainan'ny izao tontolo izao, izay manana ny
fiafarany avokoa. Izao tontolo izao dia manana ny fiafarany avokoa, fa ny ao amin'ny Jesosy Kristy dia mandrakizay. Ny fiadanana omeny Jesosy Kristy ianao dia mandrakizay. Ka tsy aleonao ve ry havana misafidiny an'i Jesosy Kristy ka manatanteraka ny afatrany, manatanteraka ny irany mba hanananao fiainana mandrakizay, azonao satrim-boninahitra izay tena tsara indrindra natolotry ny tompo anao. Izany fiainana mandrakizay izany, fiainana tsy manana fahataperana. Ny eto amin'ny tany izay misy antsika dia misy fetra, tapitra rehefa maty isika dia tapitra hatreo. Fa ny ao amin'ny Jesosy Kristy kosa, amin'ny fahafatesantsika no fiandohan'ilay fiainana izay nomanina ho aso anao. Koa lalao hery ry havako, meteza ianao fitaovana maranitra eo am-pelantanan'ny tompo, ampiasainy amin'ny fanaovana mpianatra amin'ny firenena, fa izany no antony antsoiny ny tompo anao ary aza vela ho raraka tany izany. Ny ositra izay men'ny tompo anao ampiasao hanaovana mpianatra ny olona rehetra, fa izany no sitraky ny tompo izay tanterahantsika. Koa dia samiry havako, mandinika isika tsirairay avy hoe aiza ho aiza tamin'izay fanataontsika moa izany fanaovana mpianatra izany. Fa ve dia nandeha tamin'ny fahazaran-dratsy fotsiny isika ka dia hoe nandeha tafika masina dia nandeha indray mandeha tany dia navela tany rehetra, fa tsy nampianarina, tsy natao tonga ho mpianatra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany eny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fiadanana. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay Andriamanitra satria nampahafantarinao anay indray tamin'ity an'ity fa tokony izay hampianatra ny olona tsirairay avy, hampianatra ireo kristianina izay manolo tena ho anao, efa na dia ireo izay mbola tsy nanolo tena ho anao aza. Dia misaotra anao izay satria ankehitriny dia nampahafantarinao anay izany, fa hatramin'izay tokoa izahay dia nanao ny asanao tamin'ny fahazarana fotsiny ka dia nataonay tamiko totoa fa tsy nataonay araka ny sitraponao, dia mba hitezana ny olonao, hitezana an'ireo olona izay rehetra nofidinao, nantsoinao, ary indrindraindrindra ireo izay mbola tsy ao anaty valanao aza dia tianao ampianarinay izany. Koa dia mifona aminao izahay raha tsy nahatanteraka izany sitraponao izany. Ankehitriny ary Andriamanitra dia ampitoerany anatinay tsirairay avy ny fanahinao, ilay fanahy masinao izay ahafahanay miasa amin'ny fahasahiana ka tsy hanana tahotra izahay. Ninona zavatra hosedrainay, ninona zavatra trehnay, dia hanana hery lehibe izay satria Jesosy Kristy no ato anatinay ary fanahy masinao no mambombanay ahafahanay manatanteraka ny asanao. Dia apetraka eo am-pelantananao ny asa fitoriana amin'ny filazantsara rehetra, ny olona rehetra izay nanolo tena natanteraka izany ka ahatonga azy ireo hampianatra ny olona rehetra, ahatonga azy ireo tena hikely aina fatratra ka anao le zava-dehibe ny asanao ary indrindraindrindra hanambara ny afatrao hampianatra araka ny sitraponao. Dia misaotra anao izay Jesosy satria lehibe ny fitiavanao anay. Misaotra anao izay Jesosy satria miara-mandeha aminay mandrakariva ianao, ary misaotra anao izay satria fantatray fa miaraka aminay ianao ary fantatray fa momba ny asa rehetra izay ataonay ianao. Dia apetraka eo tananao ary ny fiainanay, ny tontolo andronay mba ho filazany tsara any amin'ny asa rehetra izay ataonay, mba hitory ianao izahay ary ahay hampianatra ny olona izahay amin'ny alalan'ny fitondran-tena, amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izay atao, eny fa na dia amin'ny alalan'ny fampianarana aza dia ianao no hametraka ny teny rehetra ao amin'ny vavanay. Apetraka eo am-pelantananao ary Jesosy ny fiainan'ny fiangonana rehetra, ny olona rehetra dia apetraka eo am-pelantananao ary dia mino izahay fa ny malagasy rehetra dia ho kasihinao ny fony ka hanolo tena izy ireo, hanaradianao ary hanaiky ny sitraponao. Dia apetraka eo tananao ny hoavy ny firenenay manontolo.
Mino izay Jesosy fa miaino anay ianao, dia amin'ny anaratsoanao Kristy mahavonjy ary no angatahanay sy hanaovanay vavakay ary akambanay amin'ilay vavaka nampianarina ho anay fa izay manao hoe Rainay izay ny lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izay akamtany ny lanitra, miloanay izay amin'sazo aminay, ary mandelany ilkay, tahaka ny amelany izay ilka taminay, ary azatotronay amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisara riavana ny tsodrano izay hotononona amintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ho fanantenana, ameno anareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery fanahy masina, ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.